Pejy afa-tanteraka indray tsy ho ela dia hisolo amin'ny antsoina hoe carte électronique ny taratasy tsolika na ny sekala no ahafantaran'ny maro azy. Izao moa no natao dia mba hiadivana amin'ny osoka samihafa sy ny gaboraraka amin'ny fampiasana ity antota taratasy iray ity. Manjaka ny gaboraraka sy ny fanararaotana samihafa amin'ny fampiasana ny taratasy tsolika na ny sekala eto amintsika. Raha ny voalazan'ny taherim-bola-panjakana dia misy ireo toby fivarotana solika no mandray taratasy tsolika hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ho an'ny fiara iray ao anatin'ny iray andro. Iarahana malala fa misy raha teo ireo manakalo ny sekala ho vola eny amin'ireny toby mpitsinjara solika ireny na dia voararan'ny lalàna azy izany. Eo anatrehan'ireo gaboraraka dia fantatra fa hosolona ny antsoina hoe carte électronique ny sekala mba ahafahana manara-maso akaiky sy amin'ny fomba mahomby kokoa ny fampiasana izany karta izany sy ny fandaniana solika izay atao. Hatreto dia mbola manan-kery ny sekala izay ahafahan'ireo sampandraram-panjakana maka solika. Misy ireo toby fivarotana solika no mandà tsy mandray azy ireny, milaza fa efa feno ny quota na tsy eo ny tompona ndraikitra mpanara-maso ny tike. Ireo mpanjifa dia afaka mampandray ny taherim-bola-panjakana raha toa ka misy ireo station tsy mety mandray ny taratasy tsolika izay raha ny fantatra.